tany ahitana trangana covid-19 mihoatra ny 5 tsy laharam-pahamehana ny fanasaziana ireo sefokotany. Tsy manaraka ny lalàna ny famoahana ny CVO hoy Ifaniry Soerinaivo. Belobaka, distrika ny Tsoroany Mandidy, olona iray isan'andro no maty ny dengue. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matinaly ny Alatsinainy faraka 20 ny volana May taona 2020 ity. Tonga soto amin'ny fotoana ny vaovao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny mahazatra atsika andesina manomboka ny vaovao amin'ny tiandrany ity dia ny tatitra voaray avy ny anivon'ny CCO COVID-19. Tamin'ny tiandrany ity dia 5 ny tranga vaovao ana COVID-19 teto Madagasikara, 12 amin'ireo any Toamasina ary 4 kosa eto Antananarivo. Amin'ireo 12 vaovao ireo, ny 5 dia latsaky ny 40 taona avokoa. Raha totaly izany dia 420 amzato no isan'ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara hatramin'ny androany, ary 120 kosa no isan'ireo olona mbola manaraka fitsaboana hatramin'izao. Fa vaovao mandidina an'izay indrindra makasika ny resaka serasera mbola anatiny amiana ara-pahasalamana isika eto Madagasikara amin'izao, tafiditra anatiny sehatra réquisitionné ireo hainao manjery. Anisany miasa mafy indrindra amin'izao ny hainao manjery tsy miankina amin'izany ady amin'ny valanaretina coronavirus izany. Saingy misy ny teboka mila ahitsy amin'izay toejavatra izay. Miradora Benjamina no mitatitra n'izay fanadihadiana izay, rindra tsara ny tahiriniana ranariny riny. Isan'ny tena andrasan'ny vahoaka amin'ity ady amin'ny COVID-19 ity ny serasera marina sy mangarahara manodidina ilay valanaretina. Heverina fa tena zava-dehibe ny famondronana ny hery hoentina mandresy ity arety mandosy ity, ary tokony samy ezaka nitondra ny anjara birikiny ny tsirairay. Ny firaisan-kina no ero ny Ntaolo Malagasy. Fa ny tsy azo ekena kosa dia ny famadihana ny ezaka atolotry ny tsirairay ho tombontsoan'olon-tokana. Indrindra moa fa hoentina anatsarana endrika olombitsy ka lasa avadika anaovana propaganda ilay fampitam-baovao. Niarana anaiky ny hainao manjery tsy miankina fa hiara isalahy amin'ny fampitam-baovao momba ny coronavirus. Nisy ny fotoanan'ny fanomezana araka ny taratasy nalefa ny teo amin'ny ministera piany hainao manjery. Isan'andro dia tsy maintsy mandray ny fandaharana miara-manonja avokoa ny hainao manjery manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Tsy fiangaviana io fa baiko, ary ny arahana hita ny nahazo ireo hainao manjery tsy miankina izay ninitsy nandefa io fandaharana miainga avy eny amin'ny CCO io. Ny zava-misy anefa ankehitriny dia tsy voatazona intsony ny fotoana amin'ny 2 ora tolakandro. Tato ato dia taraiky hatrany ny fidirana mivantana ny fandaharana. Tsy voahaja intsony ny fotoana ny fanomezana amin'ireo mpijery sy mpiaino ny fandaharana liana amin'ny fampitam-baovao ny COVID-19. Metika amin'ny 2 ora sasany, indraindray amin'ny 2 ora, misy fotoana taraiky efa ho adiny 2 teoriana mbola tsy miainga ny fandaharana. Ekena fa tsy mora ny manao zavatra, fa heverina fa zava-dehibe loatra ny fanajana ny oran'ny fanomezana amin'ny vahoaka izay efa mamono ny fandaharam-potoanany miandry ny fivoaran'ny toetra rà. Sarobidy amin'ny hainao manjery ihany koa ny isa jekondra sy ny isa minitra ary vidin-dafo ireo. Etsy andanin'izany, tsy mora ny mitady fandaharana anetsemana ny fotoana banga amin'ny hainao manjery. Fa indrindrindrindra, tsy professionnel ny manapaka fandaharana iray avy hatrany ampidirana fandaharana hafa. Vonina ny rehetra hiara-mientana ho tombontsoan'ny firenena. Miara-mientana ny rehetra andrisin'ny COVID-19. Fa heverina fa tsy tokony ho ararotiny izany fiarah-mientana izany anaovana antsojay ny hainao manjery. Hainao manjery miara-misalahy anaty fahalalahana tanteraka ny tokony ho filamatra. Ikorangana izay fahasalamana izay hatrany isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Any amin'ny faritra Bongolava dia mandripaka ny aretina dengue amin'izao fotoana izao, ary efa nahafaty olona mihitsy. Nanao fanadihadiana tany antoerana ny mpanao gazetinay androany. Asin'Andriamalala no mitatitra ny vaovao, rindra tsara ny tahiriniana ranariny riny. Raha mbola ao anatin'ny ady atao amin'ny coronavirus tanteraka isika eto Madagasikara, no indry fa misy aretina hafahafa nipoitra sy mandripakolona
ao amin'ny commune Belbak faritra Pongalava. Andro vitsy mialohan'ny atombohan'ny fihibohana teto Madagasikara no nanomboka namoan'olona tao amin'ny commune io aretina hafahafa io. Ka daingy sahino ity mandripaka ity, mitovy mantsy ireo fitrangany. Tena mahery be tokoa ny tazany amin'ny commune misy any Belbaka satria mamono olona maro dia maro izy io. Noho ny antony falaviran'ny toerana, toe-javatra misy amin'izao fotoana izao ny tsy fahampiana fanafody. Saika misy faty mivoaka foana ao aminay isan'andro. Vokatry ny tazo. Tena miasa andro aman'alina ny dokotera. Matory andro aman'alina izy ireo ary reraka. Tena reraka ny dokotera satria miasa mafy be zareo. Ilay tazo koa mahery dia mahery tokotra. Natao le hoe tazo moka daingy le niteneniny vaovao. Tsy fantatra izy ity fa ny fantatra aloha dia hoe tazo mahery le any Belbaka ary izay. Vao omaly misy maty isan'andro miakatra. Ary ao aminay amin'izao dia ny acte de décès be fa ny acte de naissance miaina. Misy eo amin'ny 5 raha farankely izay. Dia izy io saika le toerana fahatarana fitsaboana no mahafaty ny olona misy eny an-dalana. Misy momba rehefa tsy ny dokotera tonga dia atsoromy mandidy dia avotra. Fa rehefa mba eo dokotera dia avotra izy. Somary miaka-bidy kely ara ny vidim-panafody satria tena tsy nisy fanafody voatery manafatra ny amin'izay toerana azahoana ireo mpitsabo. Mbola anatin'ny vanim-potoana mampirongatra ny valanaretina maro samihafa isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hany ka miteraka be raha misy tranga tahaka izao. Tsy misy vaolana mahatra raha teo hiatrehana ity valanaretina ity raha avy amin'ny fitondram-panjakana. Fa vaovao mahakasika ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara no andeha no izantsika ny fotoana. Miteraka resabe hatrany ny momba ny fitantana ny fanjakana n'ity krizy ny aretina Covid-19 ity eto Madagasikara. Naneho ny heviny androany ny mpahalalana iray Ramatoa Fanirisoa Erinaivo. Jessica Miray no mitatitra n'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina ranariny. Ny elatra ny ivelany ny lazan'ny Madagasikara tao aorian'ny filazan'ny fanjakana fa nahita fanefitra sy fanafody ny Covid-19. Efa samy naneho hevitra mikasika azy iny ny fikambanana maro maniran-tany, isan'izany OMS, samy tsy nankasitraka azy avokoa. Saingy mitohy hatrany ny fizarana azy aty Afrika sy ny famarotana azy eto amintsika. Efa ireny ary ny fanehoan-kevitra eo amin'ny sehatra ara-pahasalamana. Manao ahoana kosa indray eo amin'ny lafiny lalàna. Et quand un remède est secret, la vente est interdite. La vente de remèdes secrets est interdite selon la loi 2011-002 signée par Andra Dzuel et qui a été promulguée pendant la transition. Donc, si le CVO est un remède secret, elle ne devrait pas être mise en vente sur le marché à hauteur de 1500 arrières. Et donc, l'État malagasy ne doit pas payer la facture de ce remède secret. Tant que les ingrédients et la composition de la tisane CVO Covid organique n'est pas mentionnée sur l'emballage, c'est un remède secret et ça c'est interdit à la vente. Et la mise en vente d'un tel remède est passible de sanctions pénales. Ankoatry ny Covid-19, olana sedrain'i Madagasikara ihany koa ny aretina hafa. Dengue ao amin'ny faritra andrefana, tazomoka any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy atsinanana ary amin'ny faritra maro saika manerana ny nosy. Ho an'iny 3 volana voalohany ny taona iny fotsiny, 720 ny olona maty ny tazomoka teto amintsika ary mahery ny 4 ny marariny. Tsy mbola nisy fepetra entitra raisina. Qu'elle soit malade de tazo, de palu, de malaria, de dengue, il faut qu'ils puissent avoir quelque chose pour se soigner. Pas qu'on leur force à prendre la CVO, mais qu'on leur donne les soins nécessaires. Les soins nécessaires et également les matériels et les moyens nécessaires au personnel médical, aux infirmiers, aux paramédicaux, aux ambulanciers, à la 913
au CCO des provinces de pouvoir prendre en charge ces malgaches qui sont en détresse, qui sont malades dans plusieurs maisons de petits villages. Mais pourquoi il n'y a rien là-dessus? Tout ce qu'on entend, c'est les Fouktanes qui auront plus de 5 cas seront sanctionnés. Mon Dieu, mais c'est quoi ça? Parce que le chef Fouktan, maintenant, il peut décider combien de personnes de son Fouktan peut être positif ou pas. Mais ça va encore inciter les gens à dissimuler les maladies, les malades et les cas. Ça va encore les faire dissimuler les cas de coronavirus, même les cas tout court de maladies dans leur maison, dans leur Fouktan, parce qu'ils vont faire pression sur la population, sur le quartier de son ressort pour ne pas être sanctionnés. Sachez que les chefs Fouktan, ils font leur... Nagnano fitaraina eo amin'izay lafiny fitaterana kosa indray nandesitsika manohy ny vaovao amin'ity androany ity. Nagnano fitaraina androany ireo mpiasa sy mpandraraha eo anivon'ny toby fiantsonana nasionaly etsy Ampasapito naneho ny alahelo izy ireo manoloana ny tsy fisian'ny asa nefa tsy misy ihany koa ny fanampiana. Horatsika ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Efa hatramin'ny 20 volana Martsa lasa teo no nisokatra farany ity toby fiantsonana etsy Ampasapito ity, izay akana ny fiara mampitoena Antananarivo makany Vatomandry, Mahanoro ary Moramanga. Noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara, voakasiky ny fihibohana ihany koa ny fifamezivezena mivoaka ny faritra Analamanga. Anjatony ny mpiasa novery fanambola velona toy ny voalala voatango satria mikatso ny asa tsy misy ny hoanina. Nalaina listra daholo izay rehetrarehetra ireo nalaina karapanondro, nalaina numéro téléphone, nalaina ny anaran'ny coopérative, ny adresy rehetrarehetra. Nefa hatramin'izao tsisy valiny le izy ka tsy hoe fandrebirebena n'le mpiasa majinika ve le izy sa hoe aleo ny lehibe ihany aloha ny mihinana fa raha izay nge tsy mandray isam-bolana fa pourcentage ny ainanay ahoana moa izay ny angarana nefa ny taxi be sy ny taxi mahazo daholo. Iangarana ve le gare routière Ampasapito zotra national sa hoe ahoana nefa marobe ny miasa eto. Mbola tsisy zavatra hoe very teto fa manara-dalàna daholo ny mpiasa eto nefa dia tsisy mifanampiana. Nandeha any ny fangatahana tsy misy nefa ny taxi be nahazo fanampiana miasa. Dia miandry zany zay nisy fanantenana eto zany ohatran'ny hoe pôkaty tsy hita hoe ahoana no hevitry ny fitondram-panjakana amin'izany fa dia nony izahay eto Ampasapito efa 2 volana. Hatramin'ny vonikatona mihitsy io dia tsy niasa mihitsy nefa fanampiana tsy misy. Isan'andro eto mandehandeha eto daholo ny olona tsisy fanampiana mba mitady zay arapaka eto nefa tsisy. Chauffeur, misy bagagiste, guichet, marobe zany ny olona mivelona eto amin'ity toerana ity nefa tsisy fanampiana. Za bagagiste zao eto ny fivelomako eto. Za mananjanaka 5 tsy mihinan-kanina ny ato moa sisy atao. Misy ihany hoy ireo mpiasa eny amin'ny gare routière Ampasapito ny mizana tsindrinila eo amin'ny fampiarana ny lalàna satria na dia eo aza ny fandrarana ny fivoahana ny faritra Analamanga amin'izao fihibohana izao, tsy vitsy ireo fiaran'olon-tsotra tsy ao anatina coopérative no mbola afaka mandeha sady mitondra mpandeha. Olon-tsotra izay ireo, olon-tsotra tsy olom-panjakana izay, ary izay tena ao anatin'le voafehy tena hoe tsy mahazo mihetsika. Fa misy olom-panjakana ange afaka mandehandeha hoe misy fiara eo na fiaran'olon-tsotra misy atao mitondratondra olona manao an'le asan'olona eto, le asana mpitatitra eto. Fa ny tena madinika fehezina. Dia amin'ny lafiny ray ho an'le fanjakana rehefa tsy ampy le fanampiana dia avoay le olona satria izay ireo zao sahirana fa tonga any amin'ny fokotanina izay klasy tsy sahirana, tsy olona sahirana izay ireo raha any anaty fokotany hoe manana télé misy tsatoana hoe misy vola ve dia manana vola tsy izy ianao zany kirakira vola amin'ny telefônina ianao zany ko sahirana ahoana. Antsoavo no ataon'ireto mpitatitra sy mpandraraha ireto satria tsy isany mahazo fanampiana izy ireo na eny anivon'ny fokotany misy azy tsirairay aza. Hijanona antsika hatrany ny mandidina n'izay fitaterana sy fifamezivezena izay. Maro ny fitarainana ataon'ny olon-tsotra amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny fanakanan-dalana ho an'ireo olona izay mivoaka ivelan'ny faritra Analamanga.
ho arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny fampahafantarana an'ireo distrika sy ny commune izay mandrafitra n'izany faritra Analamanga izany. Distrika Valy sy commune 330 no mandrafitra ny faritra Analamanga. Antananarivo renivohitra dia ahitana an'ireo boriboritany anankenina. Antananarivo avaradrany dia misy ny commune Alasora, Ambohimalaza Amiray, Ambohimanambola, Ambohimangarova, Ambohimangakely, Anjevagara, Ankadikely Ilafy, Ankadinandrina, Fieferana, Masindray, Sabotsinamehana ary Talatan'ny Volonondry. Ny distrika ny Manjakandriana kosa dia ahitana ny commune Alarobia, Ambanitsena, Ambatolaona, Ambatomanga, Ambatomena, Ambohibary, Ambohitrandriamanitra, Ambohitrolomahitsy, Ambohitrony, Ambohitseheno, Anjepy, Anjomabetoa, Ankazondandy, Antsahalalina, Manjakandriana, Mantasoa, Merimanjaka, Miadanandriana, Nandihizana, Ranovao, Sadabe, Sambaina ary Soavinandriana. Ireto kosa ny commune mandrafitra ny distrika ny Andramasina, Ambohimiadana, Alarobia-Vatosola, Alatsinainy Bakaro, Andoharina, Andramasina, Anosibetrimoloarana, Fitsinjovana, Bakaro, Mandrosoa, Sabotsy Ambohitromby, Sabotsy Manjakavahoaka ary Tankafatra. Distrika ny Ankazobe misy ny commune Ambohitromby, Ambolitarakely, Ankazobe, Antakavana, Antotohazo, Fiadanana, Fionana, Kiangara, Mahavelona, Miantso, Talata Angavo ary ny commune Tsaramasoandro. Ao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo dia misy any Ambato, Ambatolampy, Ambohidratrimo, Ambohimanjaka, Ambohipionana, Ambohitrimanjaka, Ampangabe, Ampanitokana, Anjanadoria, Anosiala, Antanetibe, Anteiroka, Antsahafilo, Avaratsena, Fiadanana, Iarivo, Ivato, Mahabo, Mahireza, Mahitsy, Mananjara, Manjakavaradrano, Merimandroso ary Talatamaty. Distrika ny Antananarivo Atsimondrano kosa no misy ny commune Ambalavao, Ambatofahavalo, Ambohidrapeto, Ambohijanaka, Ampitatafika, Andoranfotsy, Andranonahoatra, Androhibe, Ankaraobato, Antanetikely, Bemasoandro, Bongotsara, Fenoarivo, Itaosy, Soalandy, Tanjombato ary Tsiafa. Ary ny distrika ny Anjozorobe kosa dia misy ny commune Alakamisy, Ambatomanoina, Amboasary, Ambohibary, Ambongamarina, Analaroa, Anjozorobe, Antanetibe, Bernono, Betatao, Mangamila ary Marotsipoy. Ireo rehetra voatanisa ireo dia mbola ato anatin'ny faritra Analamanga avokoa. Raha ny nambaran'ny tompona andraikitra tsy tokony akahalalana ny ahafahana mivezivezy ao anatin'ny faritra Analamanga. Ijanonantsika hatrany ny momba n'izay vaovao mahakasika ny fitaterana izay. Miamiva hatrany tatoato ny fepetra fiboana sy ireo fepetra iadina amin'ny aretina Covid-19 eto amintsika. Anisan'ny voakasika izany ny fiara fitateram-bahoaka. Anisan'ny izany ohatra ny fampiasana ny gel désinfectant izay tsy hita intsony eny anivon'ireny fiara fitaterana ireny. Nory fitiavana no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Fiara valo tamin'ireo folona anaovanay fanadihadiana no tsy mampiasa intsony gel désinfectant nanomboka androany Alatsinainy 20 Mey. Vokatry ny fitsaran'ny fanampiana avy amin'ilay fikambanana misahana izany no antony. Ankoatra ny tsy fahatakarana ny vidin'ny gel izay efa mahatratra 2,3 ariary ny iray. Vokany miasa amin'ny tahotra ny mpamily sy ny mpanampy ny mpamily ho an'ny taxi be eto Andrenivohitra. Ina olona izy fa le mizara tsy nisy isasato vidin'le akaray kara manomboka rapitra vao vidy. Mpandeha menmenina fa tsy hitanay izy azo atao fa zay zava-misy dia tsy hitanay hoe atao ahoana. Tsy mampiasa mihitsy zay fa manana gel zay, miantso teny zay, androany. Amin'ny patron no mividy anazy. Hoe raha ny tokony hidy aloha fa na vaovao zay dia hoe mividy amin'ny patron. Mpandeha tsy mitakiry zareo misy mitondra avy any an-trano. Tsisy gel ka ahoana raha fahafahanay hividy an'le gel. Le gel nefa 75 000. Ny androany tsy mety le izy fa zany hoe eo moa zany le hoe efa samy sahirana dia sitranay na dia mba mahazo vary kely sy laoka kely amidy amin'ny ariva raha dia efa izy.
raha hoe zay tompona ny tompona tômôbila zany no bidizel ividy gama mety tsy vita izy. Manoloana ny fianaky ny coronavirus eto Madagasikara, mananiany ihany koa ny mpandeha vokatry ny tsy fisian'ny gel intsony ho any ankabeazan'ireo taxi be. Matahotra zay fa tsisy ilay taxi be rehetra tsisy daholo. Nefa zay avy miasa dia ny taona tsy maintsy mandeha taxi be mody. Dia tsisy dia ohatran'ny tsisy rehetra zany. Rehefa tonga any an-trano zay vao mampiasa. Zelina zany tokony tohizana fa teo aloha teo nisy nefa zao lasa tsy misy. Raha mizaka manahaka le geste barrière foana. Mandritra izao vanim-potoana fihiboana izao dia fahatyantoka 100 isan-jato no iainan'ny kooperativa sasany eto Antanandehibe. Anisan'izany ny kooperativa 900. Tao anatin'indray volan'ny fihiboana ohatra tsy nisy afa-tsy 4 alina ariary ny versement na fiara iray ao anatin'ny iray andro. Raha fiara 50 no niasa isan'andro teo aloha, lasa 30 isa sisa amin'izao. Amin'izao zany efa tonga amin'ilay classe moyenne zany zao no tratra le crise dia mba hoe subventionné zay fa io moa miankina ny fanjakana ihany hoe mahazo zay sa tsy mahazo. Na misy koa zao le 100 000 ariary aty zao vao hitandrareo hoe manana tômôbily ianao dia tsy tafiditra tao anatin'ilay izy. Ankoatra izay, lasa olana ho an'ny malagasy izay tsy maintsy mandeha taxi be ny afoin'ny fotoana iasan'ny fiara fitateram-bahoaka. Vokany, maro no voatery mandeha an-tongotra mody, ao ny tsy maintsy miala vola be am-paosy mandeha fiara karetsaka. Izay ihany koa no hidirantsika amin'ny vaovao eo amin'ny lafiny sosialy. Vaovao amin'izay indrindra dia mitodika any amin'ny distrika ny Avaradrano ny masony mpanara vaovao tato ato nisy manko ny fepetra hafakely izay noraisy ny tompon'andraikitra iray teny Avaradrano teny. Misy ny fanehoan-kevitra izay nataony solombavam-bahoaka iray tamin'ity androany ity. Nzava-Andriamahefa no mitatitra ny vaovao, sary ny Andry Rakotomalala. Nalaka misy valo meteo no nanao fanambarana ny lehibe ny distrika ny Avaradrano fa hosazina ireo sefim-pokotany raha sanatrika ahitana trangan'aretana coronavirus mihoatra ny 5 eo amin'ny fokotany misy azy. Niteraka resabe ity fepetra napetraky ny tompona andraikitra ambony eo Avaradrano ity. Toa lasa lalana iray entina hanapara-pahefana sy jadona indray ny fisihan'ny valanaretana coronavirus eto amintsika. Tsy lara-pahamena loatra rehefa nasazina satria fotoana tokony fanetanana zao fotoana tokony hoe ahoana fomba ahafahana miady amin'ny arety mandozo io zany. Ny hevitra avy aty amiko dia natao hoe ny fanorona an'ireo sefim-pokotany ireo na tompona andraikitra eny fokotany na ihany koa zany efa hampiofanana mihitsy raha zay mety satria ilainy hofanana ihany koa izy ireo mba ahafahany manetana an'le olona eny anivo fokotany mba ahafahan'le olona mitandrina fa le fanetanana sy le atao hoe fampianarana an'le olona zany ohatrany tsy ampy ao anatin'le izy fahalalako anazy. Manana andraikitra ny tsiraray miaro sy mitsinjo ny fahasalamany na miezaka aza ny sefim-pokotany ka rehefa tsy ny tsiraray no mitandrina dia tafiditra trano ny valanaretana. Sefim-pokotany mandamina ndrey ve nosazino? Tsy mety zay nosazina zany tsisy idira zany. Izy ary mba afaka mikaroka zay marary ihany ko izy ndray nosazina. Tsy normal mihitsy le hoe hosazina sefim-pokotany. Dia vahoaka entidiny ary ao anatin'ny fokotany amanjatony be dia olona 5 hitany hoe ary misy marary atsy misy marary mety sarotra be zany. Tokony izy dia samy manara-masa amin'le fiandohan'le aretina sy ny zany dia manaraka an'le toromarika amin'ny fanjakana. Za zao mandeha fotsiny azo aloha dia mandeha ity amin'ny arabe dia rehefa tapitra ny lera dia mody azo. Tsisy tira fokotany le izy satria le izy aretina le izy aretina avy any ivelany ny tonga aty Madagasikara. Eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany ary 5 andro faha-efatra ao anatin'ny fihiboana amin'ny ampahany isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nitondra ny heviny makasika ny fepetra sy ny fampanajana an'izany ireo tompon'andraikitra. Nzava-Andriamahefa hatrany no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tsy fananana, fahantrana, ary isan'ny firenena mbola voasokajy ho tany manitra raha i Madagasikara. Antony iray tsy ahafahan'ny ankamaroan'ny vahoaka manaraka sy manatanteraka ireo fepetra fihiboana amin'izao fisihan'ny valanaretana coronavirus izao. Ireo fanampiana omen'ny fanjakana raha teo tsy mipaka mivantana eny amin'ny tsiraray hany ka ahitana korotana trany eny anivon'ny fokotany eny mandritra ny fitsinjarana izany. Misy koa tsy manao ny antony angamba dia maro le atao hoe ty amin'ny faritra Avaradrano dia mbola atao hoe olona sahirana.
ary misy ara atao hoe misy an'le fampanantenana natao reny be dia be ny tsy mahazo satria le olona atao hoe le olona mindraikitra nga na le olona ampanaovana le tsy tena malala loatra le zavatra misy eo amin'le toerana dia izay mahatonga le hoe misy mahazo misy tsy mahazo anatin'le fizakana an'le zavatra ataon'ny fanjakana zany nefa na izany naty izany le olona amin'le nohaniny androany dia davony androany nohaniny rapisy dia davony androany dia eo ihany koa zany tsy ahafahana loatra hoe mampiboka le olona raha fahalalako anazy fa ny ataoko fotsiny dia mampitandrina fotsiny ny olom-pirenena rehetrarehetra indrindra eto amin'ny distrikana Avaradrano ity zavatra ity tena aretina atao hoe mandoza marina hoe mety misy mieritreritra hoe tsy mbola misy io na misy io tsy anjara koa no miteny an'izay zavatra izay fa efa misy io ary mianaka izy io eto amin'ny firenentsika dia aleontsika mitandrina mihiboka any an-trano na ohatra ka azy afaka manao an'izay aleontsika mihiboka tompoko. Hijanonantsika hatrany ny momba n'izay vaovao sosialy izay manoloana ny fiatrehana hanivalana aretina coronavirus. Betsaka ny asa mikatso mandritra n'izao fihiboana izao hita sy rehetra eny ihany koa ary isan'andro ny fahasahiranana sy ny fitarainana izay ataon'ireo mponina tsy mahazo fanampiana. Misy kosa nefa ireo miezaka miatrika na dia tsy misy aza izany asa izany. Hoarantsika izay fanadihadiana izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Raim-pianakaviana mamelona zanaka 4 sy vady i Bertrand 10 taona izy ankehitriny. Mpandrafitra trano no asa fivelomany hatramin'izay saingy amin'izao amehana ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena izao voatery nijanona avokoa ny asa nataony ka tsy nisy intsony ny karama antenainy isam-bolana tahaka ny mahazatra. Tsy isan'ireo olona mba nahazo fanampiana tany amin'ny fokontany ihany koa ny ankohonany. Anyery mirona any amin'ny fambolena legioma sy anana izy hatramin'ny atombohan'ny fihibohany. Raha ohatra nahazo zao masonerin ny asako nefa noho izay antony tiako fimaty sy ny rehetrarehetra dia tsy afaka manao an'izay asa izay satria na ny mpampiasa anay ary tsy manana vola enti-mananaovana azy dia lasa ohatran'izay keo lasa mihiboka ny fiainana rehetrarehetra mihitsy zany lasa ohatran'ny bloky daholo noho izay antony-javatra izay dia zao izay mivadika ohatrany hoe lasa mandeha mamboly. Tsy voatery andro lavan'ny fanampiana izay tsy mipaka akory any amin'ny sarambabe bahoaka tokoa vao afaka hiatrika izao fiainana mihasarotra izao. Raha ohatra zao zay taloha narotsaka vary 2 kilao ohatra ny ray andro zao lasa 1 kilao sisa satria tsy maintsy mitsitsy ianao zany satria le vola miditra aminao kely dia kely dia tsy maintsy mitsitsy ianao ka zay mba fanatanana tsotra nataoko amin'ny voaka malagasy zay mba manana tanina dia kely ary mambolé fa ty toe-javatra ty tsy fantatra zay mbola fitohizana. Raha mitavandra fanampiana sy mifandritarita amin'ny fanjakana ny akamaroan'ny olona indrindra ny ety an-drenivohitra manana tombony kosa ireo tantsaha anivelana Antananarivo renivohitra satria afaka mirona amin'ny fambolena mba hanavotany ankohonany. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa no andesintsika manohy ny fotoana amin'ity alina ity. Ny trangana lozam-pifamoivoizana teny amin'ny dig eny Andranomena tamin'ny marandray teo nilatsaka tany anaty tanimbary ity fiara raiky ity teny an-toerana nijery ny zava-nisy nomena Andriamana Misata sy Tokira Marlahy. Eto amin'ny paktian'ny digy no misy atsika amin'izao fotoan'izao ary hitantsika fa misy fiara ray Mazda izay latsaka tany anaty tanimbary moa ity fiara iray ity tsy nisy kosa nefa ny ainana fohy fahasalama sara daholo kosa ireo mpandeha ary ny fiara dia hitantsika ato aoriana ato izao fa mbola misy an'ity fourgonne ity izay mampiakatra ny fiara. Efa latsaka vao nahita izay fa tsy nafantatra izay paoziny latsahany tao izay nisy mpandeha valony zareo tao anatiny dia tsisy narafy izy aloha tsotsotsaika efa tamin'ny marainjaina teo nga tsisy naratsa fa olona valony tao anatiny tao tsisy naratsa tsisy maty tsisy naninona tsy fantatra mihitsy fa aleloza mihitsy rehefa ho avy zany Mazda mpitatitra piasa na irony antsoina hoe transport personnel irony ity tsy fantatra mazava ny antony tena nahatonga ity lozam-pamoivoizana ity ary tsy netiny teny izay antony mazava ny mpamily. Fa izay ny makasika an'iny fa hivadika vaovao hafa isika anatin'ity fanadihadiana ity.
nisy ny fanapahan-kevitra izay noraisiny Masovo frantsay ho an'ireo sekoly frantsay nivoaka tamin'ny fahaenina ny volana May lasa teo makasika indrindra ny resaka fampianarana manoloana izao aretina Covid-19 izao. Hitatitra ny andindinin'izay Inoro Fitiavana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Naemtra ao amin'ny 20 May izao farafainga ny fiverenan'ny fampianarana eny anivon'ny école primaire française sy lycée français ho any Antananarivo sy Toamasina. Voakasika ity fepetra ity ny école primaire française A eny Ampeflo, B eny Ampandrianomby, C eny Ambohibao, D eny Ivandry ary ny lycée français eny Ambatobe. Ny école primaire française sy collège ary lycée any Toamasina ihany koa. Manaraka hatrany ny fampianarana ampitaindavitra kosa tahaka ny efa natao teo alohany rehetra. Fanapahan-kevitry ny Masovo frantsay izany ho fisorohana ny fianaky ny aretina Covid-19 izay tsapa ho miparitaka be tato ato ka voakasika izany ny mpianatra. Fantatra fa efa saika androso tamin'ny fampidirana ireo mpianatra ireo tompon'andraikitra androany. Tsy maintsy apetraka ny fepetra rehetra eny anivon'ny sekoly mba ahazoana miantoka ny ain'ny mpianatra. Miantso ireo fianakaviana manana zanaka mianatra eny anivon'ireo école primaire française ny Masovo frantsay anatona eny anivon'ny sekoly ny amin'ny vaovao tsara ho fantatra mandidina ity lamina ity. Samy manana ny fanapahan-keviny ireo sekoly vahiny eto amintsika. Ho an'ny American School ohatra dia fanapahan-keviny manajana tanteraka ny fandehanana any an-tsekoly. Tsy hisy ny fiverenana any amin'ireo toeram-pianarana raha tsy amin'ny septambra. Amin'ny alalan'ny visioconférence no ifampitana ny lesona. Manao ana kosa ny antsika eto Madagasikara na mpianatra maro aza no efa voamarina fa mitondra ny tsimokaretina avy any an-dakilasy dia mbola tsy hita mazava ny fanapahan-kevitry ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Izay ny momba ny fampianarana fa lafim-baovao hafa kosa ho any amin'ny faritra Bongolava antsika anatin'ity fanadihadiana raiky ity. Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny vondron'ireo ben'ny tanàna ao Tsirony Mandidy ao. Antony dia noho ny fisian'ny tsindry azo lena izay mahazo ny ben'ny tanàna iray noho ny olona manokana izay mahazo tombontsoa amin'ny fisian'ny asa ratsy any an-toerana. Asin'Andriamalala no mitatitra n'izay vaovao izay rindratsary ny Tahiriniana Ranaryniriny. Ny sabotsy lasa teo no nosamborina ny ben'ny tanàna Anakerana Avaratra noho ny rarahany tranga efa tapabolana lasa izay. Ireo nanatro maso ny ben'ny tanàna Piray Vodindrindrina amin'ity ben'ny tanàna Doboka Ponja ity dia manamafy fa endrikendrika no antony ampidirana ponja azy. Raha tsy aivina dia niady mafy ho an'ny fandriampahalemana ao Tsirony Mandidy ity ben'ny tanàna nosamborina ity ka niteraka tsy fahafaliana ho an'ireo olona izay votohitohana tamin'izany. Nisy omby ray very ka rehefa nandeha nanaradia ireo dahalo ny ben'ny tanàna sy mpitandro filaminana tany an-toerana no nisy namatotra tsokosoko tao amin'ny valanombon'ity ben'ny tanàna izay tsy tao atoerana ilay omby very. Teo no nahavoasaringotra ny ben'ny tanàna Anakerana Avaratra. Nampiaka-peo androany ny fikambanan'ny ben'ny tanàna ao Tsirony Mandidy manoloana izany. Voalohany aloha dia fangatahana tsy misy atakandro ao anatin'ny 4 ora ny amoahana ny namanay izay olom-bofidy apetraka ny mandeha olom-bofidy ao amin'ny ben'ny tanàna ny Ankerana Avaratra zany ato amin'ny région Bongolava district ny Tsirony Mandidy. Faharoa izahay raha tsy misy ny marimaritra iraisana dia isy ny fampetona ny asan'ny ben'ny tanàna tsy ny commune akory no mety fa ny ben'ny tanàna dia hiato aloha araka ny fanapahan-kevitra tsy handray andraikitra fa ny commune dia mivohy ihany mandra-pahita fanapahan-kevitra izay mifanaraka amin'izao zavatra angatahana izao. Fahatelo ny ben'ny tanàna ato amin'ny faritra Bongolava dia maneho tona ny alahelo satria izany ben'ny tanàna zany dia olom-bofidy tokony ho raisina amin'ny olom-bofidy azy araka ny tenitsika malagasy tsisy tsy vita ny fampiresahana raha misy ny olana raha misy ny zavatra tsy mety dia tokony mba mifampiresaka satria samy mpitondra. Mampalahelo anay dia ny toerana misy anay ben'ny tanàna dia ohatra ny tena ambaniny. Miala tsiny zahay satria raha izao zavatra miseho zao dia tsy misy hafa mihitsy amin'ireo olon-tsotra. Malatsiny ny tena zay tsy manambany olona raha misy mpangalatra koa na misy mpangala-botra
dia mitovy amin'izay lehibe ny tanàna zany izay olombo fidy manjaka tokoa ny alatromby ao tsirony mandidy saingy ny fanjakana mbola miraviravy tanana tsy hita akory ny fametrahana pisonomby izay ny lokalokaina fa isorohana izany alatromby izany. Vaovao mahakasika ny lafiny toe-karena kosa indray velotaraina ireo mpandraharaha ao Morondava amin'izao fotoana izao noho ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Betsaka mantsy no maty antoka amin'ireo mpandraharaha ireo, miantso vonjy ho an'ny fanjakan'izy ireo araka izany. Hoarantsika ny andindiny izay tatery ny namana mpanao gazety avy any Morondava. Raha mahita tokoa ny zava-misy tsy ho an'ny Morondava rery kama fa saika eto Madagasikara mihitsy dia ny mpandraharaha no anisan'ny tena mizaka ny mangidy amin'ny resaka coronavirus ity. Ny mpandraharaha moa dia rehefa mpiasa tena zany dia efa mpandraharaha plaza dia satria ny asa rehetra tsisy mandeha. Ny olona reto amintsika dia tsy mba nihevitra an'izany ny fanjakana hoe raha misy tsisy fitsindrovana vody anomerika ny tiako lazaina. Raha jerentsika ny firenena rehetra ny ivelany manomana vola be tsy tokony tsy foroana firenena rehetra anohanana mpandraharaha ao aminy. Fa eto amintsika tsy mba misy an'izany satria tsy niomana amin'izany ny fanjakana hoe andalo an'izany krizy zany na zava-pasiarana an'izany inona no ataon'reto mpandraharaha sy ny mpiasa tena samihafa reto. Tsy ilaza mpiasa mpanjakana satria zareo afaka omen'ny mpanjakana karama sy vola foana. Fa ny olona mpiasa tena sy ny mpandraharaha ohatranay zany dia tena sahirana ary tena mitaraina amin'ny mpanjakana hoe mba jereo mpandraharaha Malagasy fa tsisy olona afaka navitra n'ity Madagasikara ity raha tsy ny mpandraharaha Malagasy ihany. Ka miangavinareo fanjakana mba hijeran'izay olana eo amin'ny mpandraharaha zay be da be ny azon'ireo hijerena zany na lafiny araketra ohatra sy ny sisa ny subvention samihafa. Ainareo ngamba manao an'izany dia mahatompony ny fanjakana mba hijeran'izay zavatra dia vaovao eo misehatra iraisam-pirenena kosa androany no niroso amin'ny déconfinement na ny fialana tsikelikely amin'ny fiboana ny ao Frantsa. Miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny mponina araka izany 5 andro taorian'ny fiboana tena entitra. Ezika miray no mitatitra n'izay vaovao iraisam-pirenena izay rindra tsara ny tahiry ny aina ranariny. À Villefranche-d'Auvergne, en Aveyron, le marché du jeudi est une institution. Androany no nanomboka ny sokatra tsikelikely ny fiasana, ny sekoly ary ny fivarotana sasantsasany ao Frantsa manomboka ny déconfinement. Midina hatrany ny isan'ny matin'ny Covid-19 any an-toerana. Omaly, 7 ny tatitra ofisialy ny olona maty. Ity ny isa ambany indrindra hatramin'ny 17 ny volana Martsa ny makaty. Na izany aza, efa mahery ny 4,2 alina ny isan'ny maty ao Frantsa. Ny ray alina amin'ireo tany amin'ny trano fonenany be antitra avokoa. Androany araka izany no mifarana amin'ny fakana taratasy ho an'ny rehetra raha tsy maintsy hivoaka ny trano. Entitra tokoa mantsy ny fanarana ny confinement tany Frantsa tao anatin'ny 5 andro izay. Na eo aza ny fidirana ao anatin'ny déconfinement, mbola tsy azo atao kosa ny mandeha mihoatra ny 100 kilometatra miala ny trano fonenany. Ary ny tsirairay dia tsy maintsy manana taratasy fahazon-dalana hiditra amin'ny fitateram-bahoaka mandritra ny heure de pointe. Hita ho samy nananja ny fepetra avokoa androany olona rehetra tao anaty fitateram-bahoaka, samy nanao masika avokoa. Ho an'ireo izay tsy nanao aza dia nisy ny fizarana. Ny fanjakana frantsay ihany koa dia efa nanomana masika 10 tapitrisa hozaraina. Nilamina ny fizotran'ny déconfinement ta Frantsa tamin'ity androany maraina ity. Mbola vitsy ny mivezivezy raha oharina amin'ny fiainana teo aloha. Mbola betsaka tamin'ireo frantsay ihany koa no miahiahy. Iny ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ity androany ity, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny ekipa jiaby izay niara-nisalahy nafahana nanatotosana ireny vaovao ireny fa indrindra kasitrahana Jessica Miray nandrindra ny vaovao narahantsika tamin'ity androany ity. Aza dinoina rehefa aorinan'ny vaovao tahaka izao dia misy ny horonan-tsary izay atolotry ny fahitalavitra MBS ho amin'ity androany ity dia horonan-tsary feno atsikana no andesina aminao izay mitondra ny lohateny hoe Police Academy 5. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminao ho amin'ny manaraka indray samby atsara tompoklay sy tompovavy.